Siazuitukisa na pandaluvana. Siazuitukisa na pandaluvana. Tupunayo na nautitukua izaba chechane haina apakua. Ori tupunayo na nautitukua izaba chechane haina apakua. Puzzaro, io non ho ganga Sara, sembra famiglia, sahati yata, tapi bahinya, tonu fusira, pula huhuka, fusira, pula huhuka. Eri tu puzzaro, io non ho ganga Dai Sara, sembra famiglia, sahati yata, tapi bahinya, tonu fusira, pula huhuka, fusira, pula huhuka. Tumpunayo, tanawde titi. Kura, isaba chechane, haina apukua. Ori tumpunayo, tanawde titi kura, isaba chechane, haina apukua. Saura naya nawe, beranaya nara nawe, anja mani chapanza kana, nato fansi kawaku. Saura naya nawe, beranaya nara nawe, anja mani chapanza kana, nato fansi kawaku. Miarabantsika rehetra amin'izao arivariva somambisambo ny fitenenana satria raha eto amin'ny Ile de France aloha zany dia azo lazaina hoe afoy ngambana adinoiny ete amin'ity taon'ity satria dia nisy masoandro ihany ma-après-midi teo zany a. Fa noho ny tonga ny hariva amin'izao hariva izao dia matromatroka, tsy dia ao tsara ilay toetrandro ary manembonembona, c'est un climat qui attise la nostalgie sy ny karazany zay no toetrandro aty. Mipoatratroka ary miaraba antsika iray manontolo kilasy tokoko avy ny amin'ny fitojonareo sy fanarahanareo ity fandaharana ity ary mamerina fisaorana foana ny amin'izany. Miresaka momba an'ity satroka ity kely aloha satria nisy nanao remarque izy ity zany hoe ambiavy zany na hoe an'ny vehivavy. Marina tokoa kanefany maro no manao hoe tsara be le chapeau le tsy azonao atao no itenen'le mpanome hoe aza lahy ambiavy satroka nomenao fa io zany raisina le kritika, raisina le observation fanaizana zany mba manaova koa mba manaova dia mba hitan'ny olona fa tsy hoe miandry kihoana kely fotsiny dia ohatran'izay ka tsy hoe izy anona am-behivavy no tsy anaovako azy fa vao maika anaovako satria efa anaty émission zokiko be mikaiky zava satria izy zay
fanomezan'olo tika. Mety iteninareo hoe karaha akanjo zany dia ahoana? Eny raha akanjo kosa aloha zavatra fa cadeau omen'olona izy ity anankiroa izy reto tsy matoa anankiroa mety anahako sy madama le izy nefa tsy hitako hoe iza ny an-dehilahy am'ty, iza ny am-behivavy fa de nampitaiko teto le izy fa de toa mitovy manontolo fa de na izany na tsy zany tsintso ho an'ny mpagnome fa mety mba variana koa ngambany izy fa mba manaova andeha faso an-dehilahy de mba hitako eo no ataonareo zany hoe io nareo fa manampy ary tena isaorana be dia be amin'ny fanomezana melosa ady zany manko ny fomba fiarahana eto amin'ny akama zany rehefa manao kritika de tonga de efa miaraka amin'ny solution zay foana ny antsika eto fa azadia mivoana am'izao vao fanaontsika. Androany dia niteny hoe amin'ny fito sasany ny fotoanantsika zany hoe amin'ny valo sasany any Madagasikara tena ialako tsiny fa mbola nandray olona ary afa-baraka mihitsy ary raha ohatra ny tena izy satria rehefa mandray olona de tokony mba mametraka an'ity le insigne ahafantarana hoe akama ity zany ny olona tonga teo aloha de tsy afenina fa vahiny tsy teratany malagasy dia ny tena zavatra nampagaga anahy tonga de nanao an'ity le ramatoa ary nanaiky anahy mihitsy le izy hoe fa ahoana no nazahoanao an'iny nefa ianao zao vao hitako de navaliny anahy tsotra be hoe manaraka anao zay ary zay fotsiny ozy aleo tsy ho tantaraiko eto fa manjary mitohy lavabe le izy fa ho antsika akama zany hoe soyons fiers de porter cet insigne satria na olona vahiny ara iona aminahy tsy teratany malagasy fa de tena nanaovany le izy ary tonga saina fa rehefa nazavainy no fomba nazahoany azy koa de vao maika tonga saina ihany koa satria ay ty zavatra ataon'ny akamo ty tsy hoe ahoana re zany hoe tsy de misy mpanaraka na hoe tsisy manara-maso na hoe tsisy mpijery na ohatran'izany fa anaovy ihany fa amin'ny oratra pozinareo mety misy olona hikitika anareo fantatry ny insigne entinareo iny. Zay zany ampitaiko amintsika mianakavy. Hiresaka momba ny fifandraisana diplomatika amin'ny Madagasikara sy Frantsa isika amin'io resaka rarahana coup d'état io. Hiresaka ihany koa tsika rehefa avy eo ny momba ny révélation nataony Sareraka ary ramatoa madame Gaëlle Borgia amin'ny resaka raquettage, resaka fisolokiana ary resaka abus d'opposition na abus de statut any Madagasikara. Lasa aloha soratako any statut. Zay entina tanteraka any amin'ny fisolokiana. Tsy afenina fa tena sloky tanteraka ny zavatra fisolokiana tanteraka ny zavatra miseho any Madagasikara. Ary rehefa mieritreritra ianao de matsapa hoe fa maninona ny tonga amin'izany le firenena malagasy. Davara. De resaka ihany koa tsika momba ny resaka manodidina ny Monseigneur Audin amin'ny à travers les parutions de la Gazette de la Grande Île omaly no asiantsika tsindrim-peo kely, tsy tsindrim-peo kely fa tsindrim-peo, tena tsindrim-peo mihitsy ahafahantsika mifananatra sy mifampiteny ihany raha mbola azo atao fa tsy hoe
daholo. Rehefa sambona retsika menakavy fa misy officier frantsay anankiray, indray franco-malgache anankiray, indray colonel ancien du Tchad, ary indray capitaine ancien gendarme français zany raha izay no ilazana azy. Misy miresaka hoe voaroka na limogé, invité à quitter la gendarmerie ngia Paul Rafanoirana. Tsy ihany nidirako ary tsy izay no resahako satria nanam-potoana izy se rattrapena par rapport an'izany ary ngia Paul Rafanoirana de tsy afeniko fa tsy fantatro ary ny zavatra tena mampagaga de le discrétion nananany. Maro manko le miteny hoe be resaka be izy ohatran'izany, za aloha mbola tsy niresaka taminy de tsy fantatro. Fa sur la forme et sur le fond, je n'ai jamais eu vent de l'existence du bonhomme dans le dispositif de André Rajoelina, surtout pendant ny transition. Fa rehefa mamaky ny zavatra ahoana moa mahatonga anay tsy afaka mamaky an'izany satria nisy fotoana ianao voatery tsy maintsy mitsoaka ary tsy s'intéresser amin'ny resaka tantara zavatra mitranga ny Madagasikara tamin'ny andron'ny transition reny. Farafahakeliny intelo menacé ho samborana ary voatery tsy maintsy niala tao Madagasikara tamin'izany andro zany satria na ny dossier efa vonona ampidirina any Tsiafa, ny fisamborana koa efa andalana. Fa ny tena moa zany mba manana kama, mba manana taiza de miteny hoe zokibe sarotra ny arrêté anao fa raha afaka mandeha ianao miala Madagasikara sao de zao. Tsy adinoko zay teny zay, intelo zay no miverina tao amin'ny sofiko dia miangavy anao andeha satria efa ty amiko ny mandady amin'ny anao. Karaha pitso maraina be izy io niexécuteko de ataovy zay ialanao eto Madagasikara nanareo mivady mihitsy dans le plus bref délai. Bon, zay anisan'ny motif anankiray tsy nahafantarako mihitsy ny existence an'ity Paul Rafanoirana ity na i Paul Maillot hoy ny lalatina. Inga Paul Philippe François ndray kosa dia fantatra amin'ny alalan'ny haino aman-jery aty a Frantsa tamin'izy anisan'ny commandant en chef nitarika ny tafika frantsay tany a Tchad tamin'ny fampandritany ny sécurisation sy ny karazany zany am'le opération vous allez me dire fa adinoko izy. Je vais voir, je vais chercher parce que j'ai pas le droit de me mettre misy maromaro aloha tany, misy ny opération Manta, misy ny opération Taco, hoe possible raha adino zany épervier. L'opération épervier dia Andraso dia nitarika an'io ny colonel Philippe François dia izy no anisan'ny au commandement tao. Ny zavatra ho resahantsika androany dia any amin'ny resaka opération Sahel ty resahantsika ty zany ny zavatra ho resahantsika androany dia inona ny conséquences diplomatique ny fisamborana an'ireto officier frantsay reto raha izay no ilazana azy
aingana kokoa. Dia aloha tokony ho fantatritsika fa globalement dia ao koa ny opération Barkhane tokony ho fantatra koa zany tamin'izaho fa ny tena hoe base hitambaran'izy rehetra zany dia le antsoina hoe commande fort izay tamin'izany andro zany dia colonel Roussel no sy au colonel Bruno Maigret ny commandant en force ny opération épervier, commandant de la force épervier azafady tompoko. Ny tiana resahana dia zao tsapatsika ary samy malala tsika ary samy mahita fa misy fivorian-dehibe indraindray aty Afrika dia tsy anisan'ny asaina Andriamatoa Andry Rajoelina, ngetaheta kely atoko. Tsy voasa Andriamatoa Andry Rajoelina. Ohatra fotsiny zao amin'ny resaka requête momba ny demande momba ny fampiakarana anohity le crise enjana be aty coronavirus aty Afrika aty dia nisy fivorian-dehibe nataon'ny filoha afrikanina il y a un an de cela alohan'ny nazahoana n'in'le vola nalaina tany Côte d'Ivoire iny sy ny fanaovana sininy dia tamin'izany andro any dia tsy anvity akory Madagasikara fa ny olona no manapaka ny vola sy ny zavatra mety ilainy Madagasikara tamin'izany andro zany. Dia rehefa tapaka ilay izy, tapaka ny Banque mondiale dia natsoina fotsiny Madagasikara amin'le izy hoe tia raha fahasoniavo omeny nareo tiany ohatran'izao. Manahirana ilay zavatra mitranga satria misy zavatra mitranga koa aty Frantsa, fivoriana firenena-dehibe firenena afrikanina, fivoriana lehibe zany ilay izy, dia tsy invité ihany koa Madagasikara. Mandalo eo la réunion Emmanuel Macron dia alohan'ny Andry Rajoelina miala-paha makany Moscou toy izay hoe andeha hiaona amin'ny Emmanuel Macron izay principal bailleur de fonds na amin'ny bilatéral zany na amin'ny resaka caution technique na financière ho an'i Madagasikara auprès des bailleurs de fonds. Ary tsy sasatra la Frantsa no manampy amin'ny Madagasikara na dia amin'ny resaka karama amin'ny fonctionnaire fotsiny ary. Zany rehetrarehetra zany dia mampangatsiaka n'le fifandraisana ary indrindra moa ilay taimbava disy toerana nataony Andriamatoa Andry Rajoelina hoe efa nanaiky, ataoko hoe taimbava ilay izy satria sady niedina noho nidedadedaka mihitsy izy no teny an'izay efa nanaiky Andriamatoa Emmanuel Macron fa amin'ny volana juin le 26 zany ho avy an'i Madagasikara izy ary andalana eo amin'ny Bonnevoie ny fitakiana ny Élysée-Pars. D'après les renseignements généraux, tsy izany mihitsy no resaka tao an-dapa. Ary rehefa tonga ary le déclaration teo amin'ny face-à-face teo izy milalao dia gaga Andriamatoa Emmanuel Macron hoe fa ino no tia tenenin'ity bandy kely ity. Bref, tezitra le filoham-pirenena frantsay satria ça lui avait valu deux demandes d'explication de l'opposition, notamment de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Tena trahison constitutionnelle de par la Constitution française. Le fait de concéder même 1 millimètre carré
na hoe 1 micron carré ny tany na patrimoine frantsay amina patrimoine d'État zany io no teneniko amina hoe firenena anankiray sans que ça ne passe par les procédures impératives, c'est-à-dire les chambres basses qui doivent donner leur aval. Mais André s'est permis, on ne sait pas pourquoi et comment, il s'est autorisé à dire que c'est en bonne voie et probablement, certainement, le mois de juin, le président Emmanuel Macron sera à Madagascar, en même temps pour la 60e année. 60e moa zany, oui, tamin'ny 2020 iny ohatran'izay le izy bon, approximatif zay teneniko zay fa ialakotsiny tokony tamin'ny 2020 izy ny tonga tany Madagascar, oui c'est vrai, satria 60e année, fa ny tamin'ny 2020, ny tamin'ny 2021 samby tsy tonga izy. Tamin'izany moa rehefa mivoaka avy ao amin'ny Élysée izy de efa niteny aho hoe inona nitady kiraro ny bandikely io. De rehefa niteny hoe mangatsiaka ny fifandraisana, rehefa tany am'izay Emmanuel Macron namaly an'le izy hoe ici c'est la France, teo vao nino ianareo mpanaraka ahy. Ary teo koa vao nireagira ny mpanao analyse diplomatique malagasy. Eto amin'reto mpanao analyse diplomatique malagasy reto, zao rehefa manao analyse ianao ana zavatra anankiray, ana fait anankiray, fait diplomatique surtout, dia tsy maintsy décortiquenao par tous les moyens hoe avaiza ny source an'le froideur, avaiza ny source an'le problème, ary tamin'ny fotoana ahoana, contexte manao ahoana, ary ahoana ny position tsirairay ao anatin'izay situation zay, zay contexte zay. Zay ny voalohany aloha. Ny faharoa dia tsy maintsy manao zavatra à travers ny analyse sy ny étude ataonao na tsy maninona hoe ndao atao hoe investigation dia ento ny mahasamihafa ny hoe manana vision na manana analyse juste na hoe thèse na synthèse juste le analyste. Ary eo nahafantarany hoe ity mahay na ity tsy mahay. Io zany tsy resaka diplôme io, fa rehefa resaka fahaizana fotsiny zao hoe hainao le zavatra teneninao ary misy fototra, satria raha ohatra hoe analyse superficielle fotsiny nataonao de mametraka ianao dynamique profonde, perspective zany teneniko ao, dia ça ne rime complètement à rien. Satria sady diso ianao amin'ny analyse no diso ianao amin'ny perspective. Rehefa diso izy ngaratsirak'izay ny diagnostika de diso koa ny fanafody omena. Zay zany de izy. Ny zavatra hitako rehefa manao analyse ny matetika ireto mpanao analyse na expertise na fait diplomatique miverimberina amin'ny télé reny dia tsy mbo milaza ny dynamique na perspective entin'le fait ry zalahy matetika satria ny antony de zao, le analyse superficielle ary le auditeur malgasy koa tsy exigeant. Vitsivitsy ny olona exigeant na samy teny hoe miteniteny foana indray le ry, miteniteny foana indray le bandy ity, satria tsapan'le expert amin'ireny zavatra ireny, amin'ny olona efa zatra amina zany atao hoe relations internationales zany,
Ohatran'ny mamerina foana hoe professeur Ranjeva, ry Omer Berziky sy ny karazan'ireny dia fantany hoe tsy ao izany zavatra miseho zany sy izany zavatra atao zany dia aleony zapena ny tele na ohatran'izany satria maharombotra zany ho an'ny mahay ny miaino an'le resaka satria le resaka lasa culte de personnalité fotsiny izy fa tsy mba hoe manana valeur éducative ary manana valeur d'expertise technique satria ianao zany rehefa manao an'io aloha de mialatsiny fa quel que soit ny engagement politique anao na ny focusinao dia tsy maintsy impartial anao manao an'le analyse na manao an'le étude de fait. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny nandraisana ny Andry Rajoelina voalohany taty Frantsa. Rehefa lany Tinga Weah, ancien joueur du PSG, ary misy zanany milalao aty Frantsa, lany président en Libéria, ça n'a même pas demandé une semaine, il a été reçu au palais de l'Élysée par Emmanuel Macron. Pour rendre Rajoelina, il a fallu pratiquement plus de 3 mois et quelques semaines. Zay vao niraisiny izy izy teo andriamatoa Emmanuel Macron i Andry Rajoelina. Ny fanontaniana tamin'izay andro zay de hoe inona ny antony? Ny antony de mazava be satria no fantatritsika hoe i Andry Rajoelina dia anga Nicolas Sarkozy tamin'ny androny no nametraka ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana. Tsisy zay tsy mahalala an'izany. Ary rehefa voatery andriamatoa Nicolas Sarkozy satria fomban'ny Andry Rajoelina manko tia le traître. Andry Rajoelina c'est un vrai traître, il vous donne sa parole. Vous avez 60%, 70% des chances qu'il ne va pas réaliser ses engagements. Zany fametrahany zany de tsy maintsy misy renvoi na ascenseur na hoe misy reconnaissance ngeda be. Satria tsy hanao an'izany, tsy hanalan-davalo manana fotsiny eo ny frantsay na de hoe tsy tiany ara satria nanala baraka anazy nandroaka an'le ambassadeur tamin'izany andro hoe putschiste io mpanao coup d'état io fa tsy mila an'io dia misy takalony ary rehefa niandry ny frantsay ny fanjakana frantsay ny fitondram-panjakana frantsay azavadika hoe io le voa kely il va renvoyer l'ascenseur surtout tamin'ny resaka projet Soalala extraction ferraditique zany dia nomeny Andry Rajoelina nisinoa le projet. Pourtant c'était un des grands projets que la France avait visé sur Madagascar. Zao izy tsy fantatra nefa rany ao Soalala nananahoana. Contexte anankiray zany zay hoe ty bandy ty c'est pas un gars qui reconnaît les actes positifs qu'on lui fait et qu'on lui donne, qu'on lui offre. Ray zay. Faharoa, izy tsy niafina mihitsy fa en bon terme amin'ny Nicolas Sarkozy. Or nefany parallèlement zany efa nanomboka nandeha ary nisy ny dossier mahirana momban'ny io ray aman-dreny io zany io filoham-pirenena io tamin'izany andro zany. Présomption d'innocence, ça tient et je le confirme.
Tsy miteny mihitsy hoe meloko izy na tsy meloko a, fa zany raharaha-pirenen'ny frantsay zany tsy anjarako mitsara an'izany. Fa les relations diplomatiques, relations d'amitié entre Andry Rajoelina sy Sarkozy, ça a été vraiment pas du tout clair pour le gouvernement français. D'où l'hésitation pendant des bons moments pour recevoir Andry Rajoelina à l'Élysée. Efa misy an'izay eta-mavesatra zay zany, zay fardeau zay zany derrière, du moins derrière le dos de Andry Rajoelina. Ary tokony ho fantan'izay raha ohatra izy mahay an'izany atao hoe resaka renseignement na tout simplement hoe diplomatie fotsiny. Hoe ity bandy ity ne tsy maintsy mahafantatra fa za en bon terme amin'ny probablement son adversaire politique. Zay le izy. Ary rehefa tonga tao izy dia nazava ny resaka taka ny tenenany Ngasy Chirac tamin'izany andro tamin'ny Ravalomanana hoe inona ny tadiavinao dia akatono ny vavanao momba ny Île Eparse. Amboary ity lalana ity ary anao vy zao. Amboarin'ny Chirac ny lalana, deal henon'ny rehetra zay rehetra teo zany fa tsisy deal ny afiny. Matoa miteny an'izany dia misy dikany parce que des informations pareilles il faut vérifier, il faut scruter et il faut aller à la source hoe marina ve zao sa tsy marina. C'est même des preuves écrites par rapport à zavatra zany par des personnes autorisées à divulguer. D'accord? Deal natao zany dia nakatony Ravalomanana ny vavany momba ny Île Eparse dia vita ny lalana Nosy be aleo amin'ny Ravangaindrenavalona mandrapatonga any amin'ny pont. Route de l'amitié izy iny raha tsy diso amin'ny fiantsoana azy. Ka nazavainy andriamatoa Emmanuel Macron tsara hoe betsaka ny engagement la France par rapport aminao. Donc, pas question de parler du cas des îles Eparses. Mazava be zany satria zao mbola velony ny Ravalomanana iny, izy moa tsy mena mivadika ohatran'ny un peu lunatique iny izy fa raha honnête izy ary d'ailleurs tsy sarotra ny tadiny appel entrant tamin'izany tamin'ireny élection ireny hoe niantso ahy izy fa raha ohatra izy andainga dia avokako publiquement ny appel nataony appel entrant taty amiko rehefa mivoaka vao amin'ny ambassadrice izy tamin'izany andro zany de France zany hoe fa inefatra indimy ny tantaran'ity hoe Fleury mba jereo kely fa milaza ny ambassadrice ato hoe tsy nahita doublon izy. Efa nilazaiko moa nyvaliny iny fa iny zavatra iny izay engagement ny ambassadrice zay tsy afaka manao mireconnaître non, tsy afaka mistatuer position anankiray ny ambassadeur quelle que soit ny position politikany na ny origine politikany fa ny frantsay aloha matetika ny ambassadeur dia technicien. Tsy mboatra ny Madagasikara zany hoe politicien. Matetika ny azy dia technicien ary en ligne par rapport amin'ny vouloir sy ny exigence ny Élysée na farafaratsiny ny patron-ny homme quai d'Orsay. Engagement ngeda be no nataon'ny la France ny reconnaître ary ny teny tamin'ny Ravalomanana hoe tsy nahita doublon zany zay. Nefa zao tontolo zao nahita doublon. Eta-mavesatra ngeda be ao anatin'ny balance de négociation zany amin'ny ho an'ny Andry Rajoelina. Zany hoe avant qu'il n'atteigne le portail de l'Élysée, il a déjà un handicap, des handicaps énormes et difficiles à surpasser. Fa resaky ny diplomate rehefa ao anaty négociation dia zao raha tsy manana patte blanche ianao, raha meny amin'ny handicap sérieux ianao
na ny olona alefanao eo zany na le dossier arovana de aleo aloha repoussena mihitsy le izy soit pour gagner du temps soit pour que les faits soient plutôt atténués. Anisany ao anatin'ny stratégie diplomatique koa zany any amin'ny haute diplomatie no ahitana an'zany. Rehefa mbola tena handicapé be ianao de aleo tsy minaikanaiky aloha satria sarotra ny position-nao satria tonga ao anao dia au lieu de négociation natao les gens ils seront là pour remonter vos bretelles. On a tout simplement une réunion de remontrance, et ce qui a été le cas. Et le jeune homme, il manque comme il respire. Ça va la fantenin. Fandalana izy ary ambony voix, satria izy mitabataba mombany io tamin'ny élection. Moindre mal tamin'iny élection d'Avalmanana sy Andry Rajoelina iny de Andry Rajoelina. Mais ça ne veut pas dire que la France cautionne vraiment bec et ongle Madagascar sous la présidence de Andry Rajoelina. Non. Ils sont en observation. Mais le retour elle est en observation, la France du moins. Mais le retour de Ravalomanana au pouvoir est complètement et plutôt négatif. Que beaucoup pensent que ça allait se faire. Zay contexte zay zany no mitranga handicapé de niteniteny foana de nangatsika ny relation diplomatique. Tonga indray nefa ity fotoana soi-disant hoe tratran'ny Andry Rajoelina indray, c'est la réponse du berger à la bergère. Et reto misy miaramila frantsay, officier, Saint-Cyrien, de plus, tonga hanongam-panjakana any Madagascar. Zao aloha napatsiviko teo hoe Sarkozy no nametraka ny Andry Rajoelina. Fa rehefa jerena daholo ny dossier sy ny document, surtout ny zavatra navoakany Andriamatoa Paul Rafanoarana, dia airy zalahy efa tany amin'ny nanongananan'ny Ravalomanana dia efa tao anatin'ny brain stratégique coupe. Zany hoe tao anatin'ny cerveau amin'ny stratégie amin'ny coup d'état. COP manko midika ny COUP zany na COP tsy haiko ny fanoana azy ampianaro azy mahay no nanonganana ny Andriamatoa Ravalomanana ity bandy ity. Ary la preuve ta anisan'ny conseiller spécial tao fa rehefa nandeha ny Ndrevy dia natsapy le bandy hoe ay fotaka ireto bandy reto. Izany information zany na izany renseignement zany dia tsy maintsy miakatra any amin'ny voalohany indrindra any amin'ny ambassadeur de France ary amma Saint-Cyrien le bandy na officier azy dia tsy maintsy manana réseau technique izy de renseignement any amin'ny place Beauvau sy ny Quai d'Orsay. Dikan'izany any zany dia efa miainga hoe ireto bandy reto, bandy tsy anino reto fa mpangalatra reto. Un gendarme, malgré qu'il soit traité d'escroc, tsy maintsy miverinao amin'ny foana amin'ny première formation any, satria pour être capitaine zany, il faut avoir au moins 10 ans de métier. Tsy maintsy miverina foana le réflexe premier hoe de la part de sa formation, de son parcours, et je dois informer mes supérieurs. Tamin'izany fotoana zany dia efa informé ny diplomatie française hoe zao i Andry Rajoelina, zao Pierre Bleu. Da même britana fotsiny zany. Tany reto bandy reto dia efa hita zany. Ary eo amin'le fatratraran'ny Andry Rajoelina hoe tratrako reto
amin'ny maha-simpliste azy, amina bandy tsy nianatra azy. Apetrako aminareo amin'ny problématika. Raha ohatra ve any aoriana any, mionga ny Andry Rajoelina, dia haka ny Rasoamaremaka ahako, na zay filoham-pirenena ho tonga eo, za aloha tsy ho filoham-pirenena, fa raisiko tenenina ohatran'izay fotsiny le izy. Na hoe zay filoham-pirenena tonga eo, Rajaonarimampianina, Siteny, Ravalomanana, ohatran'izany. Tezitra eo manko nareo raha tsy teneniko Ravalomananareo. Dia Rasoamaremaka no andeha alainy ho dirik'aby, na Rasoamaremaka no andeha alainy hanao amin'ny base bezognany. Zany hoe ao anatin'ny réseau de renseignement enina dia hoe teknika ary, poste teknika ny ambassadeur ho an'ny frantsay, fa tsy haka olona mihitsy izy hoe homme de main avy any amin'ny Sarkozy. Tadio tsara le niteneniko tery taloha, hoe Sarkozy no nametraka ny Andry Rajoelina ary reto olona reto efa tamin'ny transition nanongana Andravalo dia efa tao anatin'ny dispositif. La preuve, les preuves navoakako taminareo iny hoe tsy ohatrany tamin'ny 2018 ity fa ity tena miakitoka manaina raha ohatra miraté. Paul Rafanoarana no noratra an'izany. Zany hoe i Andry Rajoelina zany ny eritrereto ary zay ny éditorial ny Ramatoa Lalatina. Eo no ahitana hoe à un certain niveau, être intellectuel ne suffit plus. Sarotra ny tsy hiteny hoe tsy manana diplôme Lalatina. Journaliste diplômé izy, manana izy. Fa à un certain niveau, io capacité de discernement io important io. Fa tsy manana an'io ianao de manière naturelle, na par la force des choses hoe ny zavatra vakianao, ny zavatra. Ahoana moa ny androso Lalatina? Ny roman tena famakiny. Maika mihitsy izy rehefa misy boky. Ty indray malaza. Izy ty coq izy aniny ty. Tsy mba misy hoe ouvrage censé. Ny olona andeha hanao politika, ny olona andeha handanjalanja politika zany, tsy maintsy mijery mamaky boky maromaro. Ary manana référence mihitsy ao anatina analyse amin'izay zavatra atao. Tsy miteniteny foana hoe avancena hoe zany hoe profina sociologie, eny Ankatso, oui, mais encore. Monga be le olona mihaino anao ary monotone le feo. Misy ara daholo io. Za gouverneur dia entin'izay fotsiny dia tonga presque 2 fois par mois manao communication eny amin'ny Aina Amanjery. Dia ligne éditoriale ataon'ny Lalatina Rakotondrazafa dia mamely satria isiny l'équilibre zany. Miezaka zany balance. Tia Andry Rajoelina, tia ny firenena frantsay, Emmanuel Macron zany. Dia ezaka ny Lalatina que nenni. Tsy possible. Tsy possible. Mety voataratarika atao anatin'ny koa. Zavatra tokony ho fantatsika koa. Ny fametrahana filoham-pirenena ao anatin'izany atao hoe élection zany, élection coup d'état zany, dia risque be ho an'ilay olona apetraka. Azavaiko. Zafy lorirako ty malala zao. Andeha hanongana ny Andry Rajoelina. Fa za zany admete hoe filoham-pirenena ana firenena matanjaka. Satria tsy vitako zany mba hisaly ery. Fa atao hoe ancien président
firenena matanjaka na président fotsiny zao ampierinasa zany. L'un ou l'autre, c'est comme vous voulez. Dia ny condition voalohany mipetraka mihitsy alohan'ny resaka rehetra, where is mine in it? Zany hoe aiza ny intérêtko ao anatin'io film io. Eo zany ny combat voalohany. Dia rehefa miconvaincre ny olona anao arakaraky ny offre entinao eo, dia miaraka aminao ny olona. Fa io, ce n'est jamais, et alors là, jamais gratuit. Iny zany ianao ny convaincre olona. Bon, 20-30 millions de dollars amin'ny contrat. Anjarany no mitady ny logistique, anjarany no mitady ny fomba fanaovana azy. Le chef d'État zany, na ancien chef d'État. Dia matetika ny banque qatari no mifinancer an'io. Dia anjaranareo mampitambatra le debout hoe iza moa no tena anakaikin'izany Qatar zany. Sarotra miteny satria susceptible fitoriana raha toka hoe vaky ny resaka. Fa tsy eto ny fomba amakiko an'izany fa misoratanana zany gazety andraisako anjara ny manoratra azy aty Frantsa zany. Iny amako faut protéger amin'ny resaka droit à l'information. Fa eto zany manahirana le izy. Na des journalistes ary za bien sûr. Fa zao, ce n'est jamais gratuit. Azo mibandiny 30 millions de dollars ny any izy heritaona, roa taona, telo taona tsy hainao. Mahita izy hoe way averiny ohatran'ny azo aongany. Ah oui, attention. Io banky io ihany mieritreritra ary mitady olona. Ahoana? Ça fait là. Inona ny fanarahana? 30 millions de dollars indray. 20 millions de dollars. Zay manko ny chiffre. Ok. Mandeha ny opération. Mipoaka le izy mety. Dia ianao mahazo tombotsoa. Miaraka amin'le cerveau. Izany zavatra zany tiako lazaina aminareo hoe ireny olona mpanonga-panjakana ireny dia tsy olona andeha mihitsy hieritreritra ny contre malagasy fa ipehany trosa aloha. Faut qu'on voit l'ascenseur. Samy hafa manko le olona privé fotsiny. Ancien président. Fa raha ohatra izy chef d'État, il engage l'arsenal de l'État avec une phrase tout simplement: nous reconnaissons le pouvoir Andra Jolina, quoi qu'il soit un putschiste. Nisy zany na nisy ara amin'ny fandravana fitondrana zay tsy manaraka ny constitution, kanefa ny ilerangany tonga teo dia dictateur. Miangavy an'Andriamatoa Andry Rajoelina izay anangana gouvernement d'union nationale. Mais diplomatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France a reconnu que c'était un coup d'État. Mais en même temps, la France de Nicolas Sarkozy avait reconnu Andry Rajoelina. Voilà. Noho izay fahadoana besatra ngeda be zay hoe elahy tsy ao anatin'ny réseau an'le mpitondra amin'izao fotoana izao, tsy ao anatin'ny incompétence, tsy ao anatin'ny réseau d'influence, mampatahotra zany miara-miasa amin'lahy. Dia tonga dia mihazakazaka mihitsy ary lalatiana satria vendrepa, zay zany le mot vaovao antsika hoe vendrepa. Dia samaray zay tiany horaisiny amin'izay, dia iny mihazakazaka mamely ary tsy manana rara afa-tsy manao
frasi anti-français, des mots anti-français. Lola moa ohatrany manomboka tonga saina hoe sao divadika amiko ty novainy Lola aingana ny éditorialany dia lalatina ny naletiny. Fa i Lola efa niditra tamina langage. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Amin'ny zavatra izay ataony anti-français eo. Si tu autorises tes journalistes à écrire de la sorte, ça veut dire que tu épouses l'idée, tu épouses le principe. Dia izay zany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao hoe miezaka mafy André Rajoelina ho hanana statut équilibré par rapport amin'ny Emmanuel Macron dia lalatina no apresiana ohatran'ny sanatria retsy ilako tsiny ireo olona ohatran'ny alika hivovo. Zay zany le situation. Na izany na tsy zany. Dia zao. Mazava be ohatran'ny karatranay vo fa au lieu que ce soit la France qui reçoit la pression. Ah non, loin s'en faut. C'est Madagascar de André Rajoelina qui reçoit la pression. Pourquoi? Tokony ho fantatritsika malagasy manko zany fa tsy ndeha hieny fotsiny zay zavatra fitapitahany André Rajoelina eo ary zay ny rôle n'itony émission tony. Sahirany André Rajoelina satria raha tena midy tokoa, zao manko mivaravarana zany mbola inona ny filaza sady tsy dia tena midy loatra fa le quart 3 quarts fermé, misy filaza zay teny malagasy mba le fasety ireo olona dia miezaka André Rajoelina zany mba ho tsara tarehy amin'ny marikaravarmanana amin'ny Emmanuel Macron. Na inona lazaintsika zay ny objectif an'ilay André Rajoelina. Dia alefa nitsao hoe Pierre Bleu hono efa navita fifanarahana any amin'ny ekipan'i Emmanuel Macron fa hanohana ny Emmanuel Macron dia hanome vola be. J'allais dire bordel de merde. Faut m'excuser du terme. Fa tena eritreretin'lahy hoe bandy vendrana ve zany Emmanuel Macron zany? Dia labory kely ery. Tsy mpindiny Emmanuel Macron ohatran'izao lahy dia vita. Dia labory kely ery mandefa tao hoe misy vendrana izy politie. Inona ny fanarahana azy atao amina olona? Jiolahy sady jilamboto. Exposé amina risque ianao. Sady misy conseiller militaire, conseiller stratégique, conseiller diplomatique et conseiller politique anay amin'izany Élysée zany. Bandy manam-pahaizana daholo rao. Vao mijery ny tavanao fotsiny izy tonga dia fantany hoe zao ty bandy ty na izao. Dia André Rajoelina fe ty hivoana amin'izany. Takangia Nixon, vice-président izy tamin'izany andro any. Tsy diso hoe Eisenhower ny président. Niona voalohany tamin'ny Castro, Fidel. Rehefa tonga tany États-Unis, Fidel Castro tamin'izany andro any, dia tsy niraisy nga Eisenhower mihitsy. Resaka Cuba io ny resaka. Fa nalefa nga Richard Nixon, zay expert amin'ny haute diplomatie sy ny relations internationales. Haute diplomatie moa, fa tsy hoe diplomatie fotsiny. Avaoko manko zay. Même pas 3 minutes. Fidel Castro, ny conclusion mazava be, Aristote, il est loin d'être de notre côté. Il va s'orienter vers le communisme. Tsy nino nga Eisenhower satria
sady nisy Ngatse Guevara tao anaty gouvernement. Ho anareo zay tsy malala manko dia Ngatse Guevara, il n'a pas du tout été. Si, azafady tompo. Plutôt Raoul Castro, il était plutôt vers le libéralisme. Fa ny tena vrai communiste tao anatin'ny gouvernement an'i Castro, ary aza adiny fa argentin, Che Guevara, docteur izy. Izy no tena communiste. Ary par le temps, Che Guevara a eu le dessus pour convaincre Castro par la force des faits diplomatiques koa, nahatonga ny Castro nanaraka ny Sovietika ka lasa base, anisan'ny base d'influence, base stratégique ny URSS tamin'izany Cuba. Tsisy dikany amin'ireo bandy ireo no midevisager any andro rajeo ilay ty bandy ty. Zero eto ty. Ary ty bandy ty c'est un gars qui ment comme il respire. Zay mahatsara an'le hoe rehefa mianatra diplomatie ianao na manao an'izany diplomatie zany dia mianara ihany psychologie, mangala spécialisation, dia hitanao fa tsy ho maty atoka ianao. Tsisy dikany an'ireo bandy ireo mijery. Taka ny nahitako hoe rehefa mivoaka vao amin'ny palais André Rajoelina sy ny cardinal, dia nareo moa no teny hoe manao ohatran'ny mody mampalahelo André Rajoelina, tsia, diso tanteraka nareo. Rehefa mivoaka tao amin'ny palais izy, teo mitohatra teo ambany teo, toy sy nareo hoe nanao nampalahelo izy dia hoe diso. Ny tena marina dia iny endrika andriamatoa hoe André Rajoelina iny dia akoho voakapoka. Nareo le mantsepitsepy, izy maka sary eo ary mbola gila amin'ny masony. Ça veut dire qu'il essaie de se concentrer, mais il était ailleurs. Il était pensif. Hoe tena inona ny dikan'iny frappin'ny cardinal iny. Vita ve zany? Mazava be ilay zavatra mitranga avy eo. Mazava be ilay zavatra mitranga. Mazava be ny zavatra notenenina tao hoe ny zavatra tsy azonao atao andriamatoa André Rajoelina dia mitondra ny Monseigneur Rodon eny amin'ny baran'ny tribunal zany eny amin'ny fitsarana, na mametraka azy garde à vue. Dika zany tsy azonao atao no miconvoqué azy. Nalemy ohatran'ny akoho voakapoka i André Rajoelina satria voalohany sarotra aminy ny ady amin'ny katolika izay izy zanaka katolika raha teo. Ary tsy maintsy miteny azy le mopera argentin iny, adinoko ny anarany, Père Pedro, hoe tandremo mandeha amin'ny lalana feno atody ianao, ary eo anatin'ireo atody ireo misy fantsika mahery vaika. Ka rehefa hiady amin'izao rehetrarehetra ianao mbola hiady amin'ny katolika, tena vika ianao. Satria efa nandeha ihany koa zany le ao anatin'ny dossier hoe nga Frédéric J. Izay ao amin'ny ambasady no hoe anisan'ny tompon'andraikitra mbola ho hazavaiko koa manko ny amin'iny, amin'io resaka coup d'état io. Sarotra ho azy zany no nde hiconfie olona hoe avy any amin'ny réseau d'influence an'izao, fa plutôt mety le olona nametraka anao teo mihitsy tadio fa hisy élection koa aty 2022, mila voly zany parti zany, sarotra ny angataka aminao hoe meo 30 millions de dollars zay fa zay ametraka candidat, fa ny fika dia manongana anao dia mametraka bandy hafa dia mandoa ny 30 millions de dollars. Zay ny fika tsara indrindra. Zay ny mahatonga an'ilay izy tsy possible ny gouvernement frantsay miditra amina coup d'état ohatran'izay.
mety manana intention ny gouvernement satria mijaly loatra le malagasy, mijaly loatra ireto opérateur, ny intérêt français tratran'ny raketazy isa minitra idirantsika eo manko zay rehefa avy eo. Manana intention. Fa raha misy le intention ary raha misy le exécution avy eo tsy amin'ireny bandy ireny mihitsy. Am'le colonel peut-être, fa avec une autre équipe qui tient la route. Avec d'autres politiciens. Efa nilazaiko io hoe tant que tsy mbola misy politicien misongadina qui occupe la place et que Ravalomanana dise tout simplement hoe zary zalahy tsy hanao politika intsony fa reo nareo efa lehibe de manisa quelques semaines André Rajoelina amin'izay fotoan'izay de vita. Efa méconnaît les izy les basen'le izy. Zany hoe Ravalomanana zany raha fetsy Ravalomanana amin'izao fotoan'izao. Ekonao mihitsy Ravalomanana satria hoa za tsy intéressé. Manao alliance izy amina olona anankiray. De atao embêtant le alliance. Ohatra amin'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina ohatra. Oui, satria raha ny tena marina anie araky ny teneniko foana hoe halatry ny élection iny. Ary zao ny olona vao manomboka mahita hoe ary navita tokoa ke le banky. De atao embêtant le fifanarahana de miroso. Possible miova ny tanàna. Miaraky Rajaonarimampianina sy teny Ravalomanana, Fleury, Rakotomalala, izy nahatohana an'izany. Misy olona nahatohana an'izany ve? Voatohan'ny André Rajoelina ve zany? Ny vola misy, ny saina misy, ny sandra misy, ny vahoaka misy. Tsy raha androany mamela Ravalomanana de midika hoe tsy afaka hiaraka zay amin'ny politika fanatsarana ny firenena ka mandefitra izy tsy ho filoha intsony. Rapitso. La politique, c'est un art de conjuguer. Il n'y a pas d'inimité éternelle. Oui. Misy zavatra angatahana aminao hoe tsy manao ianao fa tia ny contrepartie. Misy zavatra ataonao hoe za anao ity koa ny contrepartie. Win-win zany le izy. Torolalana fotsiny iny a. Anareo zay tokony mahalala sy tokony mahay mifandray zany any ambadika any. Tena hoe Fleury miaraka aminareo fa teneniko fotsiny zay fa tsy midika zany hoe anaraka anareo ahako raha ohatra misilitika ny causenareo tieritseritra hampandroso ny firenena ary tsisy intérêt ho an'ny malagasy ny fahatongavanareo ao de mialatsiny fa zany indray nipeka anareo ao anatin'ny raharaha. Satria tsy nareo mamelona. De ao anatin'izay zavatra zany miezaka mihitsy André Rajoelina ho tafakatra ao anatin'le izy. Non. Misy règle amin'ny miaramila. Iny le resaka hoe il faut sauver le soldat ray aminy iny. Ho an'izay olona maheno an'izany aloha de tena c'est vrai. Il faut sauver Capitaine John. Capitaine John zany za. Ny antony de zao. Règle miaramila mihitsy hoe on ne laisse pas dans les pâtures son soldat. Tenareo hoe de mieritreritra fa tsy conscient zany Emmanuel Macron na ministre ny défense na ireto général be tamin'izany andro. Niaraka tao anatin'ny tafika frantsay tany an'inona izy teo tany amin'ireny EPRVS Barkhane sy ny karazan'ireny commande fort ireny. Zay misy lasa chef d'état-major amin'izao fotoan'izao. Des généraux très influents
auprès de l'appareil de décision du gouvernement et même dans leur réseau de renseignement, réseau de pression. Ça, le temps moderne nous fait que on n'agit plus de manière bête et visible. Raha tamin'ny andro taloha dia vita ny exfiltration. Tahaka ny nanaovana an'le bandy, adiniko ny anaran'izy iny tamin'ny andron'ny Hery Rajaonarimampianina. Raha tena espion tokoa reo bandy reo, ka sous le compte du gouvernement français, ny zavatra ohatran'izany manko raha ohatra hoe tena maningitringitra an'le firenena izy, de mety tsy tonga tany am-pigadrana akory de efa maty ireo bandy reo. Na tsy maty mora zalahy zany, fa exfiltré zany raha tamin'ny andro taloha, exfiltration. Tsy izany intsony ny agissement amin'izao fotoan'izao. Zay no mahatonga anahy miteny hoe tsy any amin'ny fanjakana frantsay ny pression, fa plutôt Andry Rajoelina. Za zany mieritreritra, eto zany ny perspective des faits zany. L'un ou l'autre. Voasazy ireo bandy reo, qui a commetté 10 ans d'emprisonnement, avec interdiction de présence à Madagascar pendant au moins 20 ans, na 15 ans, ou autre. Inona ny dikan'izay? Roahana hiala ao Madagasikara izy roa lahy, fa le gasy niaraka nanao tamin'ny tao no mihina ny tady-kirarony. Entre autres zany ry général Ramahatra, ry Razakarimanana sy ny karazany, reny tsy atahoran'ny Andry Rajoelina. Fa ireto officier frantsay anankiroa reto dia ny mody tsy mahazo mijanona ny Madagasikara na mandalana ny Madagasikara au moins pendant ny présidencen'ny Andry Rajoelina. De hoe livré auprès de l'État français zalahy ohatra zalahy zany. De aty à Frantsa izy raha nagady anazy ny fitondrana frantsay no manefa ny gadany. Mais ça, ce sont des faits secondaires, accessoires, par rapport à ce qui vont arriver. Mangatsiaka io za ary mangatsiaka ny fifandraisana diplomatika amin'ny Frantsa sy Madagasikara. Maro zany manomboka izao, ary eo ny riska, ary zay mihitsy le pression ny zavatra hitranga momban'izy mitsamy. Tsy voatery aty Europe, possible mety any Chine, mety any Singapour, mety any Afrique du Sud. Attention, la ramification ou les ramifications des renseignements généraux et même de l'Interpol sous l'égide du gouvernement français. Et ce n'est pas un pays quelconque. À tout moment, peuvent agir. Pas réagir. À tout moment, peuvent agir. Io zany nafataratsika malagasy, ary tokony ho tsapatsika malagasy hoe manampy antsika la Frantsa. Ho anareo zay mieritreritra anti-français reo, reo olona mba vory amin'izany ny tena tena manongo tena mihitsy ny tena hoe le vavan'le malagasy, le mpanao politika malagasy reto tsy mainininy reto. Le olona tena mieritreritra mihitsy hoe équilibre durable.
Roviana ihany nareo malagasy vao atsapa hoe nareo aloha ny tompony zavatra rehetra. Vous croyez que ça nous intéresse d'avoir un État instable et tout le temps, ça nous, ils en ont payé, ça nous coûte combien vos instabilités spontanées et chroniques, du moins ponctuelles et chroniques. Ça ne se dit pas, mais je le dis. On a dû le cas endémique de Madagascar. Vous croyez que ça nous intéresse, ou zéro? C'est une technique, Uzan. Combien ça nous coûte l'instabilité de Madagascar? Venons-en au fait. Que vous-même, vous, techniciens malgaches, posez-en la question. Inona ny zavatra napetraka taminareo tamin'ny colonisation? Inona ny zavatra voagardenareo amin'izao fotoana izao? À force de réfléchir, on se dit, merde, ces cons-là, ils ont raison. Mais à la Tindel, femme telle. Oui! Un coup d'État à Madagascar revient plus cher à la France. C'est mahatonga an'ireny olona ireny vao taritarika any amin'ny fitsarana satria manao foana. Fa raha ohatra hoe efa olona hita zao fa manao dictature, mifangaro ny volan'ny fanjakana sy ny paosiny sy ny volan'ny sociétény. Là, il est temps de l'écarter. Tsy mbola nisy fanalana na fanonganana fanjakana tao Madagascar. Vous contredit, tenez, monsieur Fleury. Hein? Non! Efa misy cause supérieure. Efa midépasser ny entendement. Ry Bokosa sy ny karazany nay. Noho ny excès. Ry izy ty Ouganda moa sa Ghana taloha. Général Idi Amin Dada. Efa misy excès, efa misy zavatra tsy azo eritreretiny ny entendement. Maninona zao la famille Castro reste et perdure au pouvoir. Tant bien que mal, ils pensent au développement de leur pays. Oui. C'est toujours la France qui est derrière tout ça. Oui, c'est vrai. Et parce qu'on a des politiciens véreux. Manieritreritra kely fotsiny vetsika raha ty Andry Rajoelina ty maharitra 5 taona ao Madagasikara, inona ny zavatra hitrano? Potika ary maty zao. Potika ny université rehetra. Dia tsisy matenina raha menakavy vao mianahana ohatran'ny Ghana fotsiny. Et là, la France intervient. J'espère. Et je sollicite vraiment l'intervention de la France à ce niveau. C'est officiel, je le demande. Ny olona petraka tsy vanina fa tsy mipametraka. Avao zay. Ary le population koa tsy mahavita n'inona fa vitany vava fotsiny. Latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma. Non, latsinainy, talata, larobia, lakamisy. Amin'ny 7 alina dia efa hompandrina. Amin'ny 9 vao mifoha. Fifandraisana ara-nofo, tombo firy ny taranaka. Tsy taraky ny budget akory. Dia mitaraina mantra. Ny olona ty miala ny 4 maraina. Amin'ny 12 alina vao tafidy ao an-trano. Tafavoaka, normal raha tafavoaka be. Malagasy tsy anina miala avy Madagasikara tonga aty izy manao livraison. Miasa 5 taona izy mahazo taratasy. 6e année amin'ny fiasana izy efa mandefa acompte hividanana trano. Oui! Firenena matory Madagasikara. Tonga ny zoma tsy fantatra akory hoe inona ny arrosazy atao na inona ny motif amin'ny fety. Tsangana ny ski. Amin'ny parady ery Analakely ery na ery anany ery. Aiza zany tsoambaka an'ilay fitondram-panjakana. Vahoaka variana any amin'ny revy.
vahoaka variana any amin'ny fijangajangana. Sport national au Madagascar, à défaut de distraction, dia amin'ny fijangajangana. Tsisy ministra ka tsy manana sipa. Eny fa na ministra vehivavy ary. Alefa sahida. Ka raha ohatra tsika hiresaka diplomasia amin'izao fotoan'izao, relation Madagascar sy Frantsa, dia ino izy teo? La pression est plus du côté du gouvernement, du moins de André Rajol, que de la France. Be dehibe zany ny zavatra tsy ho azonao eritreretana iseho na hivoaka satria rehefa tsy nanao samihafa ny hoe assistance consulaire tena apetraky ny fanjakana frantsay eo ampelantanana ny fitondram-panjakana malagasy, ny justice malagasy tanteraka ny momba an'ireo officier ireo. Fa zao la ligne jaune est déjà franchie. Et ça a été bien longtemps. Franchi. Maintenant, il faut s'attendre à des représailles. Pas militaires, mais beaucoup plus. Ça sent une odeur de. Pitaptawan là. Non, fizakely. Dia inona zany no mety ho lazainy André Rajol amilahady? Ny tantara, il ne va jamais pouvoir vous surprendre. Ny tantarany zavatra efa henontsika menakavy no teneniny eo. Hiresaka perspektiva izy amin'ny resaka anabotsina tarehy manko izy amin'ny resaka développement, amin'ny solution amin'ny fiakaran'ny vidin'entana. Dia hoenitsika eo ny résolution na hoe ny option apetrany à très court terme, moyen terme et long terme. Zay zany référence apetraka aminareo, très court terme, moyen terme, long terme. Dia jerenareo nefa arahany zao zay fa ny fomba hafa nanaovany azy. Il ne va pas pouvoir vous surprendre, je vous dis. Il va parler de ce que vous avez déjà entendu. Il va s'orienter plus vers le développement et sa lutte contre la pauvreté. Il va même parler un peu, il va se hasarder de parler de la corruption. Voilà.
Zay zany. Tsy maintsy mandresy ny tolona satria mivahoaka ny tompony. Marina dia marina zany ary tsisy adihevitra. Ny tonga zany ny be sy ny maro tamin'ny antso nataon'ny Mainty Andreny tao amin'ny kianjan'ny kanto Andrano. Ny fanapahan-kevitra tao dia nasorona na natao nahantona ny fandraisana anjara amin'ny Afary ao anatin'izany fikambanana izany satria maro loatra ilay fisolokolokiana amin'ny fampiasana ny tenin'ny filoham-pirenena hoy izy rehetra sy ny fampiasana ny resaka Mainty Andreny ao anatin'ny zavatra ataon'ny Afary. Midika izany fa raikitra ny ady zany ho an'ny Mainty Andreny tsy hoe manohana ny Andry Rajoelina fa Ngia Rosy moa zany no mapara ao anatiny ary miezaka miantso noho ny menasy ataon'ny Ngia Septambra Afary zany dia izay nisy ny zavatra iny tao androany ka maromaro zareo tao. Zay le tonga teneniko hoe ny ao Antananarivo misy zavatra tsy azo atao dia ny miady amin'ny zanaka Antananarivo fa tsy azo rariny mihitsy ianao n'inona nataonao satria zanaka Antananarivo miady izy androany fa rapitso izy miombona ihany dia ianao mitaraiky selileo rehefa avy eo. Davara tonga dia ity no ataontsika introduction dia alefako ny ady hevitra avy eo. 21 personnes ont été arrêtées, dont 5 généraux en activité et des gendarmes. Concernant l'enquête, les seuls documents connus du public sont une vidéo et une lettre accablante qui n'a jamais été publiée dans sa totalité. Notre correspondante Gaëlle Borgia a eu accès à la lettre non censurée. Nous avons eu accès en intégralité à une lettre qui accable l'un des 2 Français arrêtés. Il s'agit du brouillon d'une lettre datée d'octobre 2020 et qui a été adressée à l'actionnaire d'une société pétrolière qui opère à Madagascar. Et cette lettre aurait donc été écrite par l'un des 2 Français incriminés dans cette tentative de coup d'État. L'auteur présumé de la lettre indique la présence d'un homme d'affaires malgache, riche, puissant, très proche du président de la République,
République et l'auteur indique que cet homme régente, je cite, toutes les activités économiques de la Grande Île et plie la volonté du président Angie Radziwiłł. L'auteur poursuit en disant que cet homme est le véritable dirigeant de la Grande Île alors qu'il n'a aucun mandat ni aucun poste officiel. L'auteur ajoute également que cet homme d'affaires et le président de la République condamnent tous les grands projets d'investissement qui ne servent pas leurs intérêts et qui ne passent pas sous, je cite, leur fourche financière codine, c'est-à-dire en quelque sorte qui ne se plient pas au jeu de la corruption. Alors ce sont ces méthodes mafieuses de cet homme d'affaires que l'auteur présumé de la lettre voulait faire tomber, et c'est dans cette optique que le Français a donc contacté la société pétrolière Madagascar Oil pour leur demander 10 millions d'euros afin de mener une opération de déstabilisation politique. La société Madagascar Oil a confirmé avoir reçu cette demande, mais a dit ne pas avoir répondu favorablement à ce message. Est-ce bientôt la fin du casse-tête pour les Français installés hors de l'Union européenne concernant le pass sanitaire? Ok. L'etiquetage, hein, là, existait, oui, lettres non censurées, hein, brouillon, hein, homme d'affaires très influent, hein, qui est considéré comme un véritable dirigeant, hein, et tous les grands projets sont condamnés dès l'instant où ça ne suivent pas les principes mafieux imposés par le personnage proche du président malgache actuel, un homme d'affaires usant. C'est un résumé. Dis-moi que les consoeurs portiati ça demande la forme de révélation, demande la forme d'investigation avant de c'est Anatoly personnellement. Donc, il est indéniable qu'elle ait vu, ou du moins qu'elle est en possession, peut-être probablement. Fa zavatra ohatrany manko tsy azonao atao en possession zany fa tsy maintsy alefa any amin'ny chef hiérarchique tazana an'ilay izy document any amin'ny archive zany. Donc raha mieritreritra ianao zany hiattaquer Borgia haka an'iny dossier iny de efa tsy any amin'ny intsony iny fa efa en sécurité tanteraka. Ny taratasy nosoratan'ilay Paul Rafanoarana zay soi-disant tratra tao anatin'ny internetiny dia daté tao anaty boîte email zany fa mbola brouillon, oui ilay ramatoa Borgia zany io, kanefa na aiza na zany nalefa tany amin'ny Badaolona dia daté tamin'ny octobre 2020. Octobre 2020 zany efa manomboka miozongozona ny fitondrany Andriamatoa Rajoelina ary tena fotoana sy vanim-potoana mamain-taminy zany no miresaka coronavirus. Sy ny zavatra tsy mazava maromaro no tonga tamin'ny firenena tamin'izany. Zao Za zany raha maheno an'ity zavatra ity, maheno an'ity ampamoaka ataon'ny ramatoa Borgia ity dia entre ny hoe ampamoaka nataony Sareraka sy Borgia dia ny an'nga Sareraka zany tena miala tsiny manana forme azo adino hoe mpanao politika nga Sareraka, manana forme manipulatrice. N'inona lazainy Sareraka 20% no an'ny Rajao sy Raboul.
miaraka tamin'izao venahy, qu'ils produisent les preuves. Sinon, à terme, ça va à l'encontre de ses intérêts. Na inona fiarovandrosy an'sareraka, na inona na inona. Sur les 50% de ses propos, hoe ho an'ny Andry Rajoelina, zany hoe 30% zany any am-paosin'ny Andry Rajoelina sy Ravatomanga, de qu'ils produisent les preuves, parce que zay no mahasamihafa ny journaliste sy ny politicien, mpanao politika. Attention, misy lalàna miaro ny journaliste à ref universel pour ne pas dire international. Asianao basy ary sur leur tempe, ils n'ont pas le droit de divulguer la source de leur renseignement, sinon de leur information. Par contre, ça veut dire zany hoe iny journaliste iny efa manana dossier embêtant, manana base d'information sy renseignement irréfutable izy, miezaka manao an'izany tsika eto. Matoa izy miteny an'iny zavatra iny. Ho maky minga Tintin Ravolontson zany. Rehefa lazain'ny France 24 de baiboly. Oui. Tsy possible mihitsy ny hamoaka information avy amin'ny France 24 raha tsy misy fondement irréfutable. Preuve zany io. Ary tsy hanao aventure amin'izany ny France 24 Tintin, aza miteniteny foana. Rehefa zavatra tsy hay hoe aza tenenina. Manjary mampianatra diso amin'le vahoaka sy le ianao zany mieritreritra hoe tondro Tintin tony mba olona sensé, mba olona mipetraka taty an-dafy any, mba ohatran'izao ihany. Le rangahy zay ihany koa tonga teto hoe tena déçu amin'le bandy iny, de tamin'izany le rilo efa noteneniko hoe inona ary tiako amitsera misolokoloky ty. Io ndray izy sous forme d'usurpation, comme s'il est vraiment un expert de tout ce qui est art journalistique, du métier de journaliste. Et rehefa tenen'ny France 24 de baiboly. Mais non! Tsy afaka mamoaka information ianao na renseignement fondamental loatra zany raha tsy misy preuve accablante. Zay no mahatonga anahy miteny Ngasa reraka hoe bon, ok ary. 20% no an'ny Rajao sy Mboly. Avy ny proof. 50% no an'ny Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina. Pour que moi j'y crois, avy ny proof. Je ne peux pas mettre en valeur. C'est mako. Miazakazaka ery zany le Madagascar, les indignés de Madagascar, ny équipe-ndravaly hoe io tratra Andry Rajoelina. Mais non, c'est pas comme ça. Oh, zay mifamelezana tsao. Ka fa maninona ianao voasambotra androany vao avoakanao zany. Na ianao koa zany hoe mangididy e. Na ianao koa mangididy zany misy zavatra tsy milamina aminao. Ahoana fotsiny moa no amoahana anao hoe iny fa mahazo liberté provisoire, nefa ianao mihitsy ary no tokony samborina. Mba ahafahanao mamoaka profo sy miaro ny tenanao amin'io révélation avoakanao io. Zay no mahatonga anahy miteny hoe non, tsy afaky ny diffuser intsony satria mieritreritra hoe raha sanatria moa diso ty zavatra tenen'ny Tikov Boy ty, fa soa ihany efa nanao réserve tamin'iny andro iny hoe tsy tompona andraikitra am'ty fa information ty efa miparitaka be dia be de avoakako ihany fa ni plus ni moins. Raha manana proof rangahy de avoay.
vous êtes tenus à divulguer satria ianao mpanao politika tsy engagé amina déontologie na éthique am'izany ianao fa voiny prouver 50% petahany Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga 20% petahany Rambola sy Rajao moramora be manko ary moramora kely le hoe petaka Andry Rajao mba hampa-crédible an'ilay izy a de mody petahany Rajao sy Rambola satria ireo tsy ao ary tsy hamaly de mba hampa-crédible an'izy de hoe io hitanareo tsara zany rehefa manao an'itony asa itony impartial ho an'ny sasany zao de hoe miara-ny Andry Rajoelina sy Ravatomanga indray non rehefa mamoaka ianao ary zay ny saika nampidi-doza tamin'ny zavatra nataoko heureusement navoakako daholo ny proof hoe ity ny andro ity ny antony natonga nanidina ny territoire malagasy tsy ho tamin'ny alohan'ny 20 marsa satria nanambady zao nanao zao de navoakako daholo ny proof fa amin'ity cas d'espèce ity tsisy proof hoe reto ny document hoe 50-50 le izy mais non tsisy afaka miteny daholo ny rehetrarehetra rehefa voasambotra hoe satria tratrako ny fika maimpitay azafadoko tratrako ny fika maimbony Andry Rajoelina sy Ravatomanga afaka miteny an'izany daholo tratrako ny fika maimbony Rajao sy Rambola il faut produire des preuves satria hoe efa niaraka nidinika nijery ny dossier niaraka tamin'ny technicien sy expert ça veut rien dire ny olona marivo salosana ny azo atokisana atoky ianao amin'izany de la preuve jereo ny sita rehetra mipiblie an'izy exploité amin'ny opposition ary eo koa tonga an'le opposition tsy crédible io le izy anaovako zao de hoe satroka vehivavy io nefa le bany zany ohatra ny babogosy any ao anatin'le izy na vehivavy ary misaotra anareo vehivavy de ahoana zany reny vehivavy manao kaskety ny lehilahy reny any io tsy le kaskety sy satroka akory ataoko anina fotsiny anekdote fotsiny za zany zao miandro cadeau am'ireo akamako reo misy satroka andelahy zany azoko avy any Vaingandrano bientôt mamoaka tsy maintsy mamoaka preuve ianao ampy kosa zay le tsaotsao hoe manipulenao satria hitanao fa manomboka miakatra ankoatrin-Rajao de marivo salosana ianao atao amin'ny sady tsy mety ianao sanatria Rajao verina de tsy mety aminao koa nefa ty Andry Rajoelina ity fa satria fa manomboka misambotra anao non tsy ohatran'izany fanaovana politika sareraka mialatsiny aminao hatramin'izay ianao atao nangina impiry any teny ianao voay méditation nangina ianao impiry tao tsy ny cause fa rehefa voasambotra ianao rehefa hoe zay vao mivoaka daholo ny zavatra rehetra tsy crédible intsony zany après non tsy crédible intsony zany ny voalohany indrindra de tokony natao ohatra ny natao ny ara-fanoharana ianao hoe ny démission natao amin'le présidence feo anao manao conférence de presse avoakanao le izy ireto ny proof izay no mahatonga anao hoe aty amin'ny Ngael Bordian no lalako satria ato aminazy atokisako kokoa no sady crédible ny antony de zao ianao zany raha mamaky zavatra ohatran'io tadio foana fa les assassins ils ont leur mode opératoire particulier à eux-mêmes. Les assassins, ils ont leur mode opératoire, surtout leur propre mode opératoire. Surtout fan réussir à l'île. Réussir un coup d'État en 2009, réussir en 2018. Troisième fois, il n'y a pas 203, une capote. Faisal. Ny taratasy hitatsika sy mipubliena de feno maintimainty. De tonga de nalefa nitsao hoe reny le maintimainty rehetrarehetra reny dia miconcerné any monseigneur. Non, diso avy hatrany
concerné any partenaire fixe, privilégié, son aimable excellence, Pierre Bleu, proche de Andradul. Oui, je peux l'attester. L''A'2'T''E''S''T''E''R. Je peux l'approuver et même l'admettre. Efa navoakako ity tantara ity indray andray fa androany nareo vao ino efa mitantara an'io tokoa iry fa io ny preuve. Amin'ny maha consultant pétrolier ny tenako dia anisan'ny mission ankony hoe rendre l'impossible possible. Fa tamin'izay andro zay aho de tena nalahelo aho. Satria ny antony de zao, j'avais pas de solution. J'avais pas d'issue probante, sûre pour résoudre une crise majeure. Ireto malagasy zany tsy mahalala akory hoe misy problema be ao amin'ny firenena io. Normal be anao raha tonga ao an-trano lasa saina. Lasa saina anao satria du jour au lendemain mety hipatitaka le firenena ary mety misy rotaka tsy azo ieritreretana. Ny zavatra anankiray manko a tena hoe base sy fondement ny resaka grande mine reny a de ny fiarahana amin'ny fanjakana. Ary rehefa tsy miaraka amin'ny rahalahy ny fanjakana de apatitana. Mila tsara fantatra koa zany. Zany hoe Paul Rafanoirana zany no raha s'adressé tamin'ny Madaolina, il savait ce qu'il fait. Seulement Madaolina ne pensait pas que c'était opportun, n'aurait pas pensé au conditionnel. Satria raha teneran'le lettre de za manokana manao ny analyse sy étude an'le Corée de efa mifampiresaka reo ary efa niaraka tamina coup d'état. Tsy fantatro tamin'any. Possible zany. Apatitaka ry zalahy le firenena rehefa tsy miservira ny intérêtny. Tamin'izay andro zay de dossier Sirita. Important be amin'ny pétrolier malagasy ny fisian'ny Sirita satria anisan'ny premier client ary client bon payeur. Tratran'ny raquette étatique. Non, raquette fait part des hommes d'État et de l'État. Le groupe Sirita. Et on parle de la même personne. Et qui est aussi accepté par le président de l'époque. La transition jamais. La somme était de l'ordre de 50 millions de dollars. Et tsy maintsy payen'ny laisany io. Tsy mahazo licence intsony laisany amin'ny heritaona de midy Sirita. 4 millions de dollars d'investissement. Firme malagasy miasa ao qui vont devenir sans emploi pour les caprices de 2 personnes.
Nandeha ny négociation dia rehefa miconsultena daholo ny ambandainy rehetra tamin'ny sherita zany, ny actionnaire zany sy ny décideur, satria effectivement nisy projet environnemental zany mi-accompagner l'exploitation tsy nitanterahan'ny sherita atsakany sy andavany. Zay zany ny motif nitondran-drala azy dans une grande société pareille, surtout de grande mine, ahitana fay foana. Hoe ty tsy tratry ty performance ty tsy tratry ty engagement-nareo ty, mila atao. Nahazo budget le DG avy any amin'ny actionnaire sy ny conseil d'administration dia autour ny 30 millions de dollars ny azony. Négociare. Lasa nakany amin'ny négociation tamin'izany. Tsy nanaiky mihitsy rehetra fa rehefa nanaiky izy rehetra zany niproposé 25 millions de dollars mila à disposition anay. Dia farany tapaka teo amin'ny 30 millions de dollars ihany izy sao tiako zany ny étape. Ok ara, tapaka ny hoe 60 millions de dollars. Io convention miafina io zany tsy aseho amin'ny malagasy io. Tonga le projet de convention dia nanontany le DG aiza ny compte andefasana an'ity dia hoe ty. Interdit io izy le DG tsy afaka manao an'io. Compte-na société appartenant à un particulier proche de André Rajoelina dans une banque offshore à Maurice. Zay moa zany ery ambadika ery am'zany dia narifa tany aminay le projet de convention afaka mitondra dossier amin'io fa existe zany dossier zany. Existe zany. Fakiko ilay tsy mety ty ho. Tena avamiko mihitsy no ny teny hoe exigeo ok banque offshore any Maurice fa gestionnaire ny groupe sherita. Miala ilany teo ka miala ilany teo zao. Vo zany le rony. Kanefany tsy manana dossier koa izy, tsisy pression intsony zany azo atao. An'le groupe sherita satria efa nanaiky izy hoe 30 millions de dollars mbola misy ireo sherita reo azo anontaniny izy. Ary d'ailleurs ameko anareo ny proof rehefa avy eo. 30 millions de dollars elika lasa fotsiny. Dia sherita mijery an'izy. Dia amenareo anay hoe inona aby ara le tsy vitanay. En faveur de Tamatave uniquement sy ny zone iny. Be dia be ny zavatra nataon'ny sherita ao Tamatave fa tsy ny fanjakana malagasy, tsy ny transition azafady. Ny sherita no nanao azy. Sherita mifinancer azy. Satria ireny zavatra ireny zany raha ny tena marina tokony lasan'izy mitsamy le vola 30 millions de dollars fa tsy nanaiky sherita raha tsy compte séquestré ary izy ny gestionnaire. Izy ihany koa milancer ny appel d'offre, izy ihany koa no mijery hoe ty ny entreprise manao azy ka mahavita azy. Raha tsy zany manjavona ny 30 millions de dollars tsy fantatry ny malagasy akory hoe sherita anie ka mi-paye 30 millions de dollars. Nisy an'izany tompoko tamin'ny transition. Tsy azoko tononona ny pétrolier niara vory tamin'itao.
Sammy groupe Catole, Hid Sirita, alors que ça représente une vente très conséquente annuellement. Et c'est une structure bien payante, bien payeur, bon payeur. Zay no mahatonga ny tenako tao anatin'le fivoriana hoe inona no atao. Compte séquestré anaovana azy ao, ary ny Sirita daholo ny gestionnaire an'le izy, ary midécider fa ny projet avy any amin'ny fanjakana na avy any amin'ny commune ao. Tsisy n'inona azon'ny lalàna atao fa rehefa tonga ny fitokanana dia mizesta sisa ny ataon'ny lalàna. Io izy mitsanga amin'io may daholo io. Ny 50% na 20% teneniny sareraka, any sareraka io. Fa ny zavatra inoko, zay no anisan'ny zavatra lavabe soratan'i Paul Maillot ao anatin'le courrier dia ny fisiany homme d'affaires influent io, à côté du président, qui dirige réellement le pays sans que nous, Malgaches, ne le sachions. Saribakoly no bandy io zany Andry Rajoelina. Ary zay no mahatonga ny olona lasa saina hoe fary le roa ve miaraka e? Zay zany zavatra zaraiko aminareo. Efa mode opératoire rodé io, fasanam-pamarotry tamin'ny andron'ny Sirita. Marina io, zavatra soratan'i Paul Maillot io, fa ny ambiny hoe andeha hanongana na kidnapehan'i Andry Rajoelina, indray conséquence technique na stratégique an'le zavatra fait social. Ary marina ny tenin'ny izy teo ny ray aman-dreny maître Olala ny teny hoe il allait devenir le héros, notre héros national hozy izy. Tena marina io. Satria raha vitany Paul Maillot iny opération iny, zany hoe ny erreuran'i Paul Maillot zany tao anatin'izy dia nexiger zao izy nitondra an'le firenena. Tsy hananivo io zavatra io. Lasa hoe tadiavintsika le intervention an'i ray aman-dreny ino izy teo jereo ny ty paozin'ity rasoa maromaka sy ny kibony valapatra ohatran'ny inona mpalahelo le firenentsika. Aiza le izy? Tsy hitako le tenin'ny maître Olala fa marina iny teniny iny. Hoe tena possible le bandy lasa héros national satria il a vraiment enlevé une grosse épine. Iza ny olona tsy mieritreritra ny fanalana ny Andry Rajoelina no ny fisian'io bandy io any Madagasikara. Tena saroako ny miteny anao fa mahatratra any amin'ny sivy amby sivifolo isan-jato ny malagasy. Tena marina. Sao de angonina daholo le mampalahelo raha le firenena. Zay ny amin'iny mbola mazoto ve nareo tohizako le monseigneur Redon satria mino aho fa io no tena andrasanareo. Ao ary sikira kely fotsiny de tonga tsika de miditra. D'accord? Samiana.
Tawa. Ayanarewo, ausika hule, ayarulahe, ekuzote hule. Hari bari kundu nene, majaru minayangi malahe, tahule. Hari bari kundu nene, majaru minayangi malahe, tahule. Shashini baby, tani kundu nene, mani mami minayangi malahe, tahule. Shashini baby, tani kundu nene, mani minayangi maliye, tahule ya. Era nine, ajaru nayange, mani mani nayange, janga janga hari pariba, Jakuya tau tenga baba, mami tahu dia mulahe la bitingani. Aku ya tau kwana lewo, mami tahu dia mulahe macalungange. Kamala he lurula he, sauti mangali wana lewo, uwabe bawe. Kamala he lwani wako, sauti mangali wana lewe, uwabe bawo. Ekaliye, ajaru nayange, mani mani nayange, janga janga hari pariba, Yenare. Idem deseka publication di la Gazette. Asalu option rekila we. Ishantu na matu option ti.
ity mba hifandraisako amin'izay olo zay, olo be any Madagasikara any ary mahazatra manatitra divay ho an'io ray aman-dreny io. Farafahakeliny tamin'izany indray mandeha isaky ny 2 volana satria natao fisotroana mahamamo ilay izy amin'ny caisson mihitsy zany naterina eo amin'ny 9 na 12. Fa io tsy maintsy 22 garde ohatran'izao. Mety hoe 22 garde manko de grand nom aloha izy dia tsy maintsy mba elaela. Ity zao 2011 efa presque anatin'ny caviko personnel izy ity presque 20 ans zany ity fa olona ihany koa no nanome anako azy ity. Ny olona mankaty amiko aty manko zany dia mahafantatra hoe tena tia divay ahako fa tsy hoe divay motramotraka ery no entinao zany dia mety aminà daholo fa efa fantatry zalahy zany hoe le rivo mena fa mbola mi-exiger. Zay no tsy mba itiavako mihitsy hoe mena cadeau rehefa anniversaire-ko satria manjary sao de déçu dia mahavita manao fihetsika hafahafa indraindray. Ok. Nanombohako ny resaka monseigneur dia ny fomba fanaovana gazety. Izahay mpanao gazety teo zany dia tsy afenina aloha zany fa délicat ihany ilay asa. Tsy afenina satria raha miadaladala ianao zany manana risque betsaka kokoa zany ny mpanao gazety no hoe hiditra any am-pigadrana noho ny mpanao politika raha ny tena marina. Satria ny mpanao gazety dia matetika maro ny olona mpanaraka azy ary ny mpanao gazety dia sarotra ny miady amin'ny mpanao gazety. Aleo miady amin'ny vahoaka toy izay miady amin'ny mpanao gazety satria isan'andro isan'andro ianao dia amboarina eo foana ary tsy hamelana ianao raha tsy miboridana ho fanta-bahoaka hoe zao ianao ary zao ny tena réalité anao. Izany hoe ny mpanao gazety zany izay kosa aloha no tena marina tsy tokony hiainga amin'ny zavatra hoe tsisy fototra, tsisy base hiaingana ary tsisy porofo hiaingana. Zay zany ny base anankiray. Ary izahay mpanao gazety tony dia afaka mamoaka information na zavatra mbola supposition fotsiny ary. Afaka mamoaka article ho an'ny mpanao gazety tsy professionnel tena hoe fa ho an'ny journaleux moa zany dia surtout ny itony mpanao gazety amin'ny la grande île itony manoratra amin'ireny zavatra ireny, iny resaka monseigneur zany dia journaleux ny fiantsoana an'ireny. Satria ilay zavatra zany manana mot zay ampiasaina zany ao anatin'ny fanaovan-gazety zay tsy mampigadra. Dia ny hoe aurait, serait, éventuellement, semble-t-il, paraît-il. Izany hoe zavatra tsy sura zany. Zavatra tenenina. Raha aty amin'ny tany mandroso ilay izy, ohatran'ny hoe aty Frantsa zany ohatra hoe manoratra ianao ana monseigneur anankiray, archevêque anankiray na prêtre anankiray, dia zavatra tsy azonao atao mihitsy ny manoratra raha tsy efa hoe irréfutable ny porofo na ny ankety nataonao. Ary misy porofo matériel physique et moral hoe les experts juriste mpanolo-tsaina aok'izay. Aleo ianao atolotry-tsaina ho izy fa aza matahotra. Tsy maintsy feno ireo telo ireo alohan'ny andananay mpanao gazety hoe censé ka tena mifototra, manana fototra tokoa amin'ny asa izay ataonao. Fa ny fanaovan-gazety tahaka an'itony la grande île itony any Madagasikara dia famelezana olona sy fanapotehana olona. Petraka zany ny fanontaniana hoe
Fa inona mahatonga ny Lola miezaka mafy hanapotika ny Monseigneur Autant. Satria Lola Rasomahary no tompon'ny la Gazette de la Grande Île. D'accord? Lafiny anankitelo ny zavatra azo lazaina. Voalohany indrindra, de amin'izy maha-mpinamana akaiky close friend, friendship, na friend fotsiny na ohatran'izany amin'ny Pierre Bleu, dia misy ny influence mazava ho azy hoe discrédité ho any rangahy io, de am'izay tsy miheno azy intsony ny confrèreny. Zany hoe fanapotehana tsotra zao ny notoriété morale ary amaha homme spirituel azy dia ny notoriété spirituelle ny olona io, am'izay tsisy miheno an'io intsony. Tanjona voalohany zany io. Tanjona faharoa, vengeance politique tsotra zao hoe petafy rangahy fa io no saky namonoana ny Deba, nanongana ny Andry Rajoelina zany. Mpamadika io. Zany hoe zay zavatra anankiroa zay zany le izy, zay fotsiny. Fahatelo, possible koa anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny eglizy, misy olona ary tsy afenina fa anisan'ny poste tena tant convoité ny zavatra hitranga zany raha ohatra hoe mihaino ny zavatra mitranga ao Antananarivo, ao Madagasikara, ny Vatican, dia mba hisovena ny Monseigneur Autant, possible ahisaky ny Vatican izy na invitena handeha retraite. Fa tsy maintsy homme de poigne ihany koa nefa ny tonga eo. Zany hoe ezahana mihitsy zany izy hanapotehana Monseigneur Autant, satria rehefa mivoaka amin'ireny gazety ireny de mazava ho azy kosa aloha fa hita an'izao tontolo zao, ary ny personnel de renseignement ny Vatican no anisan'ny renseignements généraux reconnus après ny Mossad sy ny KGB fahatelo eto ambonin'ny tany. Mbola aty aoriana ny Amerikanina. Mbola resin'ny Mossad sy ny KGB ary ny renseignements généraux amin'ny Vatican. De reny scruten'zareo de ahoana ny stratégie anaovana an'ilay. Zany hoe manana tanjona zany ny fitondram-panjakana malagasy fa tsy voatery hoe Lola. Lola mi-exécuter fotsiny, Lola ne pourra pas refuser les demandes de Mamra Vatomanga ao anatin'izany zavatra zany. Fa i Andry Rajoelina en personne mihitsy ny souhaite, c'est Andry Rajoelina en personne qui souhaite le départ par ce moyen malencontreux, malhabile, machiavélique de son excellence, son éminence l'archevêque Autant Razanak'olona. Any le izy zany, any ny fandehan'io zavatra io. Ka eo le manahirana am'le asana fanaovan-gazety hoe ity aurait participé, aurait donné des ordres à ce qu'on n'assassine pas le président mais on le kidnappe. Tena zavatra ngeza be zany. Kanefa zao fantatry ny olona mpivavaka tsara, fantatry ny laika tsara
fa tsy dia ao anatin'ny tradition-ny eglizy na ny fiangonana no mitory zany. Ny pasteur reny zao na fiatahan'ny olona ny tamaina na opain'ny olona ary, mpijangajanga ianao, mpangala-bola ianao zao, de efa ao anatin'ny serment nataony no tsy mitory, tokony ho fantatritsika izany. Azon'ny monseigneur Autan atao tsara mihitsy ny mitory, fa tsy tafiditra ao anatin'ny serment nataony zany. Ary anisan'ny zavatra tsy azo atao. Afaka no nahazo an'i Jesosy Kristy ny fanenjehana ataon'ireto olona ireto aminao. Izy niafara tamin'ny fantsika hatramin'ny tanany sy ny tongony teny ambonin'ny hazofijaliana. Mangetaheta izy mbola ranontsira mimendrala azy. Tsisy dikan'izany. Donc reny olona reny zany efa manana, efa programme amin'izany hoe fanenjehan'olombelona ety ambonin'ny tany zany. Par contre, ireto antsoina hoe fidèle na ireto disciple, reto manodidina ny monseigneur, ireto le laïque, intellectuel intelligent, ireo no tokony hijoro ary anao no hola hoe mba aoka kosa zay e, fa marary anay io. Raha aty an-dafy ny zavatra ohatran'io ça passe comme ça. Ary anisan'izany fihetsika ohatran'izany mahatonga ny fiangonana tsisy olona aty an-dafy. Satria tsy fantatra intsony ny part de responsabilité. Matanjaka be ny efen'ny média zany aty an-dafy, noho ny professionnalisme ananan'ny zareo, fa tsy hoe journalisme pour éliminer les uns et les autres qui ne font pas partie de son club ou sinon de son entourage, et qui va à l'encontre aussi, qui vont aussi à l'encontre de l'intérêt du groupe mafia dans lequel il fait partie. Zany hoe manana andraikitra lehibe, tsy hitanao zany isika laïque ao anatin'ny zavatra miseho mahazo ny eglizy amin'izao fotoana izao. Tandremo tsy tenu ny cardinal hitantara mizatsona izy roa hoe inona no teneniny amin'ny andro rajolona, fa isika laïque mahita hoe, isika mankafy ny eglizy mahita hoe efa tsy rariny intsony, satria efa harcèlement natao amin'ile ray aman-dreny. Nahavita zavatra tamin'ny andro rajolona io olona io, ary raha ny izy koa manko tenu amin'izany, tsy azony atao mihitsy ny hamoaka ny secret ny zavatra nitranga tamin'ny 2009 na mifavoriser izy na tsy mifavoriser ny coup d'état, de mijanona au secret an'Izy Andriamanitra zany. Il avait cru bien faire, et tout ce que je peux vous dire, que plus tard il a beaucoup regretté. Il a beaucoup regretté. Je peux le témoigner. Ary mino fa tsy andaingan'izany izy, fa tsy manana droit izy hitantara an'izany publiquement. Sur le compte de André Rajol, Monseigneur Autan, Razanak'olona, il a beaucoup regretté. Ce n'est pas le fait qu'il n'a pas donné une villa ou un SUV de dernier cri. Sur le comportement public, la gestion de l'État, il a beaucoup regretté. Anisan'ny zanany, ary tena hoe ankafiziny reny général Noël ireny. Maty tamin'ny fomba tsy fantatra. Ka raha ohatra anotantsika zany ny état d'esprit amin'ny
ray aman-dreny autant ra zanak'olona amin'izao fotoana izao, dia sahako milaza aminareo maromaro fa efa namela heloko anareo rehetra izy, ary napetrana eo am-pelantanan'i Jesosy ny momba azy, fa ianareo fotsiny no vizaka hanenjika ary ny zavatra hitranga raha dia izao, ny olona ohatran'ireny an'Andriamanitra fa tsy antsika. Tsy ampoizinareo mivadiky ny zavatra ary taddio laola, fa rehefa ela mitoratoraka mavomasinangatra. Taddio izay teniko izay. Rehefa ela mitoratoraka, efa mba antitra ny tena, efa lehibebe, mba vovoa ihany koa ny fahasalamana. Da janony amin'izay leroa. Akamo ianao dia atoro, tenenina fa mandra-peona samy tahin'Andriamanitra daholo e. Veloma tokoa. Mino aho fa voalazako daholo ny androany. Tsisy mandatrahana. Sanoza nécessité quand même 2h21. Ary niezaka mba ho fohy, surtout ny amikany Monseigneur ty ny tena zava-dehibe, ny tena nolazaiko. Fa tsy afenina fa tohana ny fo, tohana ny fanahy, ary tohana ihany koa ny saina amin'ny zavatra mitranga hoe horen ny zavatra soratanao, da asehonao première page, comme si c'était un bandit notoire, dia ray aman-dreny. Eo mihitsy nisy tomako amin'ny toe-tsaintsika kristianina zany. Misy zavatra lehibe sy ngeda be mandalo eo am-panomasitsika, ohatrany jerentsika fotsiny, ohatrany lasa tante iteny hoe samihafa mihitsy ny zavatra ao anatin'ny sain'ny kristianina mahita double blaky sy glaine fidizy sy zavatsoa ara-panahy mipoitra eo ambaniny. Mitera-javatsoa anao anie ry malagasy havako. Tena tsy afeniko zany, moi je vis ça tous les jours. Ny fanavotrana sy ny fitsinjovana ny resa. Zay no nahatonga ana nanoratra amikeo. Miediva amin'ny cause juste ho aho. Combattez, militez pour les causes justes. Dans le combat, sinon dans le combat, vous êtes seul. Arrive la victoire, vous serez entouré par des parasites. Sao dia mieritreritra ianao hoe irery ny ray aman-dreny autant ra zanak'olona androany, dia on tolère tout simplement sa présence. Sao dia mieritreritra ianao hoe irery Fleury Rakotomalala, dia eritreretra ianao rapitso hoe manesy ny kaoziny dia ho avy ireo parazita rehetrarehetra. Efa averty amin'izany ireny ray aman-dreny ireny, tsaratsara ny tokony atao, efa ho avy ny andro ka homen'i Jesosy fandresena ny ray aman-dreny tahaka ireny. Veloma.